Ndaimbava eo amin'ny sehatry ny finoana kosa mankalaza ny fahatelopolo amin'ny zato taona niorina ny sampana Sekoly Alahady eo anivon'ny FJKM Analakely ka ity volana Aprily ity moa no anatanterahana ireo hetsika samihafa entina nanamarihana izany sy niavaka ary araka izany ny Alahadin'ny Paska teo anivon'ny FJKM Analakely. Raha ny taona 2024 no niorina ny sampana Sekoly Alahady teo anivon'ny FJKM Analakely dia feno 30 taona amin'ity taona 2024 ity ny sampana. Mandritra ity volana Aprily ity araka izany ny fanomarihana ny fankalazana. Tsy diso anjara tamin'izany fankalazana izany ny Alahadin'ny Paska teo ka nisy ny fanomezana mari-pankasitrahana isan-karazany. Tafin'ny faharovana ity metro ity ary tafin'ny fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny vosotra hoe ny fahafatesana no resena kare. Fahafatesana ho aizan'ny fandresenao, fahafatesana ho aizan'ny fanotonanao, fanota ny fandonan'ny fahafatesana ary ny lalàna no herinaratra. Komandiana nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Io tenin'Andriamanitra nalaina tao amin'ny Matio 7:20 io no anakinana ny fankalazana ny 30 taona ny sampana Sekoly Alahady ao amin'ny FJKM Katedraly Analakely.